aza dia nafonao amin'jenanay ary amin'izao fotoana izao ianao ary dia tsy hoe mbola mipetra-potsiny fa mbola manomana fitoeranao anay, mbola miasa saina lalina koa hoe ahoana ny fomba monjena an'izao tontolo izao. Tsy haizavaina izany fitiavana izany Jesosy. Androany koa izay dia ilaza fa tena tiana ianao. Tiako ihana mihoatra ny zavatretra, tiako ihana mihoatra ny riny fo, tiako ihana mihoatra ny tenako, tiako ihana, tiako ihana, tiako ihana. Lazao tiako ihana tiako ihana mihoatra ny zavatretra, mihoatra ny zavatretra, tiako ihana mihoatra ny riny fo, mihoatra ny riny fo, tiako ihana mihoatra ny tenako, tiako ihana, tiako ihana, tiako ihana. Direct ianao, direct aminy foko rehetra, aminy foko direct ianao, direct amin'ny fanaiko, amin'ny fanaiko direct eo amin'ny fiainako, amin'ny fiainako direct direct asandato ny tananao, ny tanako anao, asandrato fosy fanaiko, ny fosy fanaiko, asandrato ny fiainako anao, ny fiainako anao, asandrato, asandrato, asandrato.
tiatananao an Jesosy. Mahazo toerana azafady mijanonao anatin'le loha hevitra ihany tsika hoe ny nandraisana an Jesosy sy ny fiovampo vokatry ilay nandraisana an Jesosy. Izay no vahintsika manaraka eto amin'ity fandarana ho an'ny tanora ity. Tahin Jesosy daholo tompoko. Eliny anarako aiza moa zany nanomboana azy. Raha mijoro eto aloha dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany fa tsy retiko hoe ireariana na ohatrohatran'izany. Za dia zanaka mpanompon'Andriamanitra any amin'ny fiangonana Ravavina ary za dia efa kristianina hatramin'ny fahakelana fa tamin'ny 2020 vao nandray an'i Jesosy. Izany hoe tamin'ny 2020 vao tena natsapa an'izany hoe Jesosy ao anatiko izany. Nandeha ny fotoana voataiza foana ianao tao anatin'ny resaka fivavahana, tao anatin'ny fanomponan'i Jesosy. Ianao koa moa mpitendry zava-maneno ao am-piangonana. Dia misy fotoana ianao ohatran'ny hoe tady andeha routine ilay izy izany satria hoe dadanao pasteur dia mandeha ianao mivavaka fa ianao tonga ao am-piangonana variana manenjika ny arrangement sy ny sisa sy ny sisa. Dia dadanay moa fa mitenena foana hoe vavaha ianao raha lava tsy mahavonjy anie io zavatra ataonao io. Dia za moa zany any am-pianarana dia misy ohatran'ny hoe groupe ao am-pianarana. Dia ianao zany vao ilikilika satria hoe mivavaka. Dia inao zezinareo no nataoko izay moyen rehetrarehetra mba hiaccepter-le groupe ana. Dia naaccepter dia lasa mifoka sigara, sotro toaka, rongony rehetrarehetra izay ditra nazo natao dia natao daholo. Dia nandeha ny fotoana dia mamanay moa dadanay moa fomba ny rehefa amin'ny ray maraina izy dia tonga ao an-tranoko izy dia mivavaka ao anahy. Dia sady mamoa anahy izy dia miara-mivavaka eo izay fa rehefa tonga ny atoandro dia tohizaka ny nataoko. Dia mamanay moa zany efa mitomany fotsiny ny atoandro dia malahelo izy dia sady mijery anahy dia ianao anie malahelo ihany mahita anazy fa henonao hoe misy zavatra mangeja ao anatinao ao. Dia nandeha ny fotoana dia inona ozy izy nareo 14 février mihitsy avy nampiaraka tamin'izay. Tery teteziko daholo mibaipasy rehetrarehetra iny dia 15 février coma teo ambony fandriana. Rehefa coma dia tonga dia tsy naitsika teo nandritra ny 2 volana. Tao anatin'ny herinandro very 20 kilo. Dia tao anatin'izay tonga dia tsy tafihetsika teo ambony fandriana intsony namitraka ary tsy vitako maty ny ilan'ny tarehako izay tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana moa zany. Dia mbola nametsiny an'i Jesosy ana hoe Jesosy zany mpanomponao fihinana ny ratsy nataoko. Ianao zany mbola mametsiny hoe zany Jesosy musicien, zany hoe mpanomponao zany hoe manao ny asanao fa mbola tsy tonga saina ianao hoe mila mibebaka, mila miverina amin'Andriamanitra. Dia tamin'izay moa misy an'ilay iran'ny Joseph Dafle Toepo iny. Dia na ianao liza dia tena henoko hoe nakasika anay hoe marina zany Jesosy. Ino izy nareo fa rehefa narara dia mibebaka amin'izay dia tena mifona tena hoe tomagna eo ambony fandriana fa mamanay koa moa tamin'iny anao mission tany Ambatondrazaka dia dadanay rery ny tonga dia adina samy commandony ao zany. Dia hoe zany tonga dia mifona dia hoe Jesosy tena mifona fa tsapako ny fahadisoana nataoko fa kay le kristianina kay tsy resaka etikety hoe kristianina mandendeha anao fa fiovampo le izy fitondran-tena ankasitrahan'Andriamanitra. Vao mibebaka tamin'izay fotoana izay saorana ny tompo fa tonga dia miverina ny tarehako. Herinandro ny ihany tonga dia miverina ny tarehako. Dia nandeha teny fotoana very namana ianao very sakaiza very olona maro fa ny vaovao mahafaly manana an' Jesosy ianao. Amen. Le izy ny amezako anazy angamba dia zao tsy etikety ny kristianina, tsy kasikety ny resaka kristianina ary tsy hoe manisy mpitendry akory raha miteny an'le teo fa ialao ny habitude mivavaka hoe juste makaty am-piangonana ianao satria tsy maintsy fa tongava ty am-piangonana satria mila an' Jesosy ianao. Tsy vitanao rery ny fiainanao fa mila an' Jesosy ianao. Ho antsika tanora izay manatrika eto tsy maninona na very namana ary ianao, tsy maninona na tsy accepter ny groupe ao am-pianarana ary ianao
fa aleo accepten'Andriamanitra dia ho laviny ireo namanao ireo tsy maninona izany. Aleo tokana manana an' Jesosy toy izay maro be nefa very mifanahinao. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra rerany laza sy dera dia ho anazy rerany. Alleloia. Mankasitraka rahalahy, tena hoe tsara Jesosy, tsara eo amin'ny fiainantsika tsirairay izy. Hivavaka aloha tsika hisotra an' Jesosy ny amin'ny izay témoignage izay. Raha mety ianao dia asaiko ianao hitsangana. Mety hoe ho an'ny tanora izay eto, mety hoe mbola ao anatin'ilay toerana nisy an'zareo taloha ianao. Tanora lahy teo tanora vavy dia tanora lahy. Mety hoe mitsiriritra ianao hoe Jesosy ahoana zany no momba. Mila fantatritsika fa tiantsika Jesosy. Alleloia. Ozy izy ilay rahalahy teo hoe nitezaina tao anaty soratra masina izy, ray aman-dreny nitaizana azy foana. Fa raha vao tsy nanapa-kevitra izy dia tsisy fiovana teo amin'ny fiainany. Mety misy zava-tsy ho azontsika avy amin'ny fitezana, fa Andriamanitra miandro ny fanapa-kevitsika tsirairay avy hanolotra ny fiainana ho azy. Alleloia. Tsy activité, ilay teny efa tononona amintsika eto foana hoe tsy hoe efa nitendry mozika tamin'ny anaranao zahay, tsy hoe tsy any amin'ny asa ilay izy fa na ilay témoignage ny le vehivavy teo na ny lehilahy, fiainana maha-kristianina fa tsy etikety. Dia ny olona mahita ho azy hoe tena hoay fa izy indry mivavaka raha vehivavy. Tsy maninona sarahan'olona fa aleo hita Jesosy, aleo accepten Jesosy toy izay accepten'olona. Te hanasanao raha maniry an'izany atao hoe fiovam-piainana izany ianao atolory an' Jesosy fotsiny ny fiainana. Lavo ny faharatsiana dia tapao ny hevitra hoe tena an Jesosy zato isan-jato. Manana tanjontsika dia ny ampifaly ilay namorona antsika. Amen. Ndao tsika hisaotra an' Jesosy ny amin'ireo témoignage anankiroa ireo asan-drato ny tananao dia omeo voninahitra Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ireo vavolombelona anankiroa izay santiona ny amin'ny fanovanao ny fiainanay. Olona tena hoe tao anatin'ny ratrany lasa Jesosy, tao anatin'ny ditra, eny ny tezaina tao anatin'ny fivavahana kristianina, kanefa kosa tsy nanapa-kevitra fa mbola naniry ny ho naman'izao tontolo izao. Misaotra noho ny amin'ny famonjam-ponao sy ny fitiavanao izay niazona ny fiainany. Misaotra Jesosy fa nasianao nisy aretina teo amin'ny fiainany mba hahatonga azy hitodika aminao, ary misaotra ny amin'ny fanasitranana azy izay niteraka fanasitranana teo amin'ny fiainan' Jesosy, fanasitranana teo amin'ny tava. Misaotra ny amin'ny fiovam-po, raha olona tsy maintsy mamaly ny zavatra tsy mety atao aminy dia lasa mahay mangina, mamaly tsara, ary ahitan'ny olona fa misy Jesosy velona eo amin'ny fiainany. Jesosy mivavaka manokana ho an'ny olona izay maniry fiovana amin'izao fotoana izao. Jesosy mangetaeta mety mahatsapa tena ohatrany hoe ao anaty fanamelohan-tena amin'izao fotoana izao. Raha nahay nanovany izy menaday ianao Jesosy dia mahay manovany rehetrarehetra koa Jesosy. Ka sy io ny fony tsirairay avy mba afaka anome fanapa-kevitra amin'izao fotoana izao, ahafahany izy ireo misitraka ny fanovana marina avy aminao. Misaotra Jesosy fa ianao tokoa ilay mpanova, tsy miova ny zavatra rehetrarehetra, tsy mandingana ny fanapa-kevitra ianao fa miandry ny décision anay. Misaotra Jesosy fa raha ny ao am-ponao dia efa tianao novaina daholo izay, fa mino afandroany ny fotoana mety indrindra Jesosy izay anovanao sy amadianao ny tantaram-piainany tsirairay avy miala avy any amin'ny ratsy mifindra makany amin'ny tsara. Ho voninahitry ny anaranao irery any satria ny teninao dia milaza fa izay nandray anao dia fa lasa ny ratsy taloha, fa efa niova ny tantaram-piainany tonga olom-baovao izy. Misandrataray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Tsy afaka ampoko ny fanirinanao une nureni fo
fanarampanao lapa tsy afaka ao am-poko tsy afaka ao am-poko ny fanirinana noreny foko olapana one noreny foko one noreny foko olapanao sokafan'ny fonao amin'izao fotoana izao dia tenena hoe Jesosy tia hitoery indray mitenena indray amiko Andriamanitra satria fantatro fa rehefa ianao no miteny dia mitondra fiovana sy fanovana eo amin'ny fiainam-panahiko tiako ianao rehefa feniteninao mihitsy ny fiainako Andriamanitra tiako ny fomba fitenenanao Andriamanitra satria na dia mety manindrona sy marary ahy ary indraindray ny zavatra teneninao dia fantatro fa ny ao am-pona ho ahy dia fananganana sy fanasitranana ary famonjeny ary tsy afaka ao am-poko mandrakarivo zany etaeta hoe fenoy a Jesosy fenoy amin'ny alalan'ny fanainao masina satria ho aiza moa izay tompo raha ohatra ka tsy feno anao tsy ho lasa lavitra akory izay Andriamanitra raha tsy feno anao ankehitriny Jesosy mitenena indray ao am-pony tsiraray avy satria fantatray fa teny anankiray mivoaka amin'ny vavanao dia fanovana ngezabe eo amin'ny fiainana tsiraray avy vonina ny ova Jesosy raha sitraka ao dia tonony anaty vavaka izany hoe vonina Jesosy ny ova vonina Jesosy ny ala amin'ny ratsy fanao taloha rehetra anomboka dingana vaovao indray miaraka aminao amin'ity fotoan'ity Jesosy tsy hitodika amin'ny lasa intsony afa hibanjina anao Kristy izay tompon'ny fiainako sady mpanefa ny fiainam-panahiko tsy azo antoka ny fijoroan'ny finoky raha tsy ianao ny mialoha sametsika mivavaka entony atrehan'Andriamanitra izao fanombohana izao miaraka amin'ny Kristy indray alleluia 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 ianao ilay alfa mahay ny zavatra rehetra ary fantatro fa raha ianao no momba anay Andriamanitra dia tsy hanan-tahotra izahay raha ianao no mialoha anay Jesosy dia mety ny zavatra rehetra tsy voatery hoe takatro fa ny zavatra azoko antoka dia rehefa eo ianao dia tsy ny izaha takatra ny tanjona fa izaha miray aminao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:5 fampaherezan'Andriamanitra ho antsika rehetra ty amin'ny anaran'i Jesosy ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matokia azy fa ataony tanteraka mialoha ny amakiantsika ny ten'Andriamanitra sy zarantsika ny teny taontsika hivavaka hoe Jesosy eo an-tanana hoe metrahako ny mombana rehetra eo aminao Andriamanitra no tiako hitondrana ny momba sy ny fiainako sy mikasika samitsika mivavaka amin'izao fotoana izao raha itsandrina masina mandrakizay mametraka feno am-pialatananao izay ny momba anay Jesosy Kristy ary tia metraka feno ny mikasika anay eo aminao fantatray fa rehefa ianao no miadidy dia mety ny zavatra rehetra iankina aminao iantehitra aminao atoky anao zahay tsy hitady fiankinana hafa ankoatranao fa ampy anay ny fahasoavanao amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany dia taroizay fa ny masina amin'ny teny izay tianao ampitaina aminay tsiraray avy indray androany ho tafajoro anatin'ny sitraponao izay ao anatin'ny teny Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy teneny hoe Jesosy hoe raha ianao ny momba anahy iza no atohatra anahy
raha momba ianao izano atohitra tsika rehetra araka anao an'izany raha nilako ianao kianao tsy atahotra lazao ena tsisy alalahy lalahy Jesosy de tiay voavonjy aho voavonjy aho maminy aho sitranao raha momba ianao raha momba ianao izano atohitray raha nilakianao tsy atahotra na tsisy alalay Jesosy de tiay voavonjy aho voavonjy aho maminy aho sitranao lazao hoe voavonjy aho voavonjy aho maminy aho sitranao voavonjy aho maminy aho sitranao ataontsika itehaka mafo an Jesosy mariky ny finoantsika afa tanteraka amintsika izany dia manasanao hipetraka raha sitraka ao a alleloia alleloia fotoana ny tanora ity fotoana zoma ity ary Andriamanitra rehefa miteny dia misy zavatra foana tia ny kasihana ny fotsika tsiraray avy tsy nisy andro anankiray ka hoe niteny Jesosy ka tsy nitondra fiovana na teo amin'ny fokotany fiarahamonina distrika firenena ary hatramin'ny androany hatrany amin'ny firenena hafa mbola misy fiovana zavatra azo koa dia zao rehefa Jesosy no miteny dia ninona endrika vato dia afaka ny amoaka rano mahafantatra tsara mihitsy tsika ny tantara tany anefitra ny zanak'Israely rehefa nangatety izy ireo dia vato ny nisy dia vato ny natao namoaka rano misy fotoantsika tonga eo fanatrehan'Andriamanitra fa manana fo tahaka ny vato fa ninona endriky ny fo mafy tahaka ny vato rehefa miona amin'ny tenin'Andriamanitra dia mamoaka rano na tomany ny rano dia mitondra vokatra ao amina tontolo anankiray fambolena ary ny ranomasina koa dia efa ahitana sahady ny endrim-piovana tsy hitovizanao ny teo aloha sy ny ankehitriny Jesosy te hanovantsika tsiraray avy ary za ty hitarika antsika tanora hoe aza menatra miova aza menatra manova ary aza menatra ny ho tonga fiovana mba ho tonga fianarana ho amino a isika tsiraray avy androany dia ten'Andriamanitra napetraka ny tompo tao am-poko hoe misy fotoana mila mipatsahivina antsika ty hoe Andriamanitra tia ahy Andriamanitra tena tianao raha sitraka ao dia tiako ianao raha mba hoe amerina an'izany dia teny amin'ny tenanao mihitsy hoe Andriamanitra tia ahy isa roa telo Andriamanitra tia ahy ataovy tena feno faresen-dahatra mihitsy ianao mampahiry ny teranao miteny hoe Andriamanitra tia ahy raha sitraka ao dia teny antsika hoe Jesosy tia ahy Jesosy tia ahy alleloia anisan'ny mahatonga ny fikorontana ny fiainan'ny tanora dia ny fahatsapany fa tsy misy tia izy ary zay ny anisan'ny mahatonga ilay vavolombelona tena fahamarina vavolombelona teo fa rehefa manaraka an'i Jesosy ianao dia matetika lasa very namana lasa tsy mitovy tsony ny zavatra ifantohanao sy ifantohan'ny olona niaraka taminao tsika tsy metraka hoe iza ny diso na iza ny marina satria ny fahamarinana ao an'ny kristianina dia tsy misy ankoatran'i Jesosy Kristy irery ihany amen betsaka ny zavatra mitranga tahaka izany fa ao anatin'izany nefa ny zavatra tsy tokony ho adinoantsika mihitsy niza ianao na tanora ianao na lehibe dia aza vela mihitsy ny sainao anadiny hoe tianao Jesosy indraindray ny soratra eny amin'ny akanjo no ampiasain'Andriamanitra ampatsiaro anao fa tianao Jesosy nefa ny fanompona nataonao efa be dia be fa adininao hoe tianao anie Jesosy
Ary ny olona matsiaro fitiavana ny olona afaka mandeha lavitra. Ny olona matsiaro tiana no afaka mamokatra tsara ihany koa. Tontolo anankiray rehefa tsisy fitiavana dia tontolo stérile ozy ny teny frantsay, na hoe tontolo tsy mitondra famokarana. Raha vao tsy vontony fitiavana ianao dia na ny fanirianao te handroso arany ohatran'ny hoe foana zany. Fa rehefa tena feno fitiavana ianao dia ny zavatra tsapanao voaloha na ny zavatra tsy nietretinao afaka ho ataonao rehefa avy eo ary dia lasa ataonao ilay izy satria fitiavana mamenanao. Hoy ny ten'Andriamanitra resaka ireo sokafy ny Korintiana 2:5-7. Ary ho antsika tanora dia mamerina foantsika fa aoka ho marina amintsika ity ten'Andriamanitra ity. 2 Corinthiens 5:14. Amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra mahita dia miaraka mamaky amiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Satria izaho no hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra. Amen. Rehefa ny fitiavana no manery atsika ary indrindra ny fitiavan'i Kristy, eto izy tsy miteny hoe ny fitiavanao an'i Kristy, fa le fitiavan'i Kristy anao rehefa tsapanao dia iny lasa hero anao androso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vao fitiavantsika ny tondrantsika zavatra anankiray dia tsy tafavoaka. Ary izay nefa navery foana hatramin'izay manao asa fanompoana satria tiako le asa fanompoana. Dia jereo tsara fa na hoela na hoaingana mety hiovy ianao satria tsika olona Hébreu 13:8 milaza hoe Jesosy ihany tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Dikan'izany ny ofitahan'ny fitiavanao voalohany dia tsy olon-kafa fa ianao. Dia izay mazava-dehibe an'ilay hoe aoko tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao, fa rehefa tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao dia izay natonga anao angetaeta an'ilay fitiavan'Andriamanitra, fa tsy ilay fitiavanao an'Andriamanitra no entinao manompo. Dradratsika voafitaka. Ary ten'Andriamanitra dia milaza an'izany hoe raha azon'ny fahavalo atao dia na ny olom-boafidy ary maninona ofitahany. Satria matetika miainga amin'ilay hoe fahatsapako amin'ny fitiavako. Mazoto ve sa tsy mazoto? Mety amiko sa tsy mety amiko? Ny atao asa fanompoana ny fototenin'izany raha izay ny afaka itenenako azy dia hoe tompo. Rehefa misy ny tompo amin'ny toerana anankiray dia ilay tompo ny tompony teny farany sady izay fitarihan'ny tompo ny tokony arahana. Amen. Ary ny fitiavan'ny tompo no atao hoe motera ahafahanao mandroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jeremia 3:7-7. Rehefa misy fotoantsika ohatran'ny hoe somary mikomba zany, tsy hita hoe ahoana natao dia vakiany ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra sady tsy mila connexion, tsy mila réseau, tsy mila crédit ary tsy mila téléphone, tsy mety lobaty, tsy mety hoe nisy nangaro-posta atao anatin'ny foko ny ten'Andriamanitra, tsy possible zany. Rehefa mitoetra anatin'ny fonao ny ten'Andriamanitra tsy afaka mamaky io. Jeremia 3:7-7 izay mahita dia mba miaraka mamaky amiko sady mba mamita an'ilay kôta anao tsy namaky ten'Andriamanitra io. Amin'ny anaran'i Jesosy ny ten'Andriamanitra, antsoy aho dia ho valiko ianao. Ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarim-patarina izahay tsy fantatrao. Amen. Antsoy Andriamanitra. Rehefa misy disadisy eo amin'ny olona anankiroa dia ny zavatra mamaky atsika hoe tsy maintsy resako iny ahoana ny tena verité an'ity zavatra ity. Satria tianao ho fantatra ny zavatra mitranga. Mba hiento eo amin'ny fiainam-panahy amin'izay ny zavatra izany. Le etaetanao te halala Jesosy ahoana ny fandehany ity? Tsisy azoko mihitsiny. Jereo tsara ny ten'Andriamanitra milaza hoe ampisehoko zavatra lehibe ianao izay tsy hainao mihitsy. Izay koa mba malaza anazy kokoa. Le zavatra ampisehoko anao izy Jesosy tena ngeza be fa tsisy hainao io. Fa na ininy mihitsy atao zavatra tsy hainao, satria ny olona anankiray rehefa sendra ny zavatra tsy hainy dia inona ny zavatra ataony? Manontany. Any rehefa misy zavatra tsy hay dia manontany. Dia rehefa manontany nefany dia iny dia efa mamorona fifandraisana amin'Andriamanitra. Izay ny mahatonga antsika rehefa mamaky Baiboly dia tsy azonao ilay izy voalohany. Satria raha azonao indray mandeha dia izy ianao ay ve ohatran'ilay bande dessinée tatsy any io vakiako fotsiny ny titre dia fantatro ny fandeha. Fa mamaky Baiboly dia tsisy azonao dia iny tsy fahatakaranao iny mihitsy ny atonga anao andoalika iteny hoe Jesosy eo tsisy azoko ilay izy. Izay honnêteté izay ny tadiavin'Andriamanitra. Ary ny olona honnête ny mora mandray tena fitiavana. Fa ny olona tsy manana honnêteté ao amin'ny fony dia miahiahy foana. Raha zah nareo, raha zah tsika, raha zah. Alleluia.
dao mba honety miaraka amin'i Jesosy. Efa ny tena izy fa rehefa miantso ianao tena mamaly izy. Zany ny tena tia. Ny tena tia dia vao antsoina dia mamaly. Ary ny Andriamanitra ary tsy izany fa na dia mbola tsy miantso ianao izy tonga dia mamaly. Zay lela zany eo matitoko fahenina. Rehefa hiditra ao amin'ny angingina ianao izy dia ny rainao izay ao amin'ny angingina ny maninona amaly ianao. Mbola tsy niantso akory fa Andriamanitra tonga dia disponible amaly antsika satria tiany Jesosy ianao. Teneny mihitsy ny tenanao hoe tiany Jesosy aho. Teneny mihitsy aza vela olo-kafa ny teny ilay izy fa teneny mihitsy hoe za tena tiany Jesosy. Tsy foiny Jesosy aho. Alleluia, asitehaka ho an'i Jesosy. Misy fotoantsika mora mampahery ny tenantsika amin'ny zavatra negativa. Fa misaintsaintsika vao sa mampahery ny tenantsika amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra. Jereo tsara fa ny Salamo 7:1 Davida nanoratra. Hoy izy hoe misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Tsy miresaka amin'ny olo-kafa Davida eo. Fotrany hoe izy eo amin'ny fitaratra dia sady miogo volo raha nisy izy. Azoko antoka aloha fa nisy izy satria sady mena volo izy ny tenan'Andriamanitra. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ohatrany hoe mananatra ny tenany miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Sao koa zavatra anankiray tokony ataontsika tanora. Tezao amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenanao. Anaro amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenanao. Misy fotoana, misy doty iny, fisalasalana. Le doty ohatrany hafa mifandraisan'ny olona hafa. Misy fisalasalana ao anatin'ny saintsika indraindray. Fa tonga dia ento eo an-tongotra Jesosy ny tenany teneny hoe za miankina amin'ny Jesosy tanteraka. Alleluia. Aza vela olo-kafa ny teny anao aloha fa avelao ianao mihitsy no miteny an'ilay izy. Amen. Amen sa tsy amen? Jakoba 1:5-10. Tezao ny sainao mba handroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa tsy voataiza ny saiko dia ho foana ny fahatsapako sy ny fahalalako ny fitiavan'Andriamanitra. Jakoba 1:15 amin'ny anaran'i Jesosy ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota. Ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Misy dingana anankitelo eo, filana, saintsaina, lasa fahotana, dia ny ota indray rehefa accompli dia miteraka fahafatesana. Fezo ny sainao tsy saina akoatra izay sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy olona mahita anatin'ny sainao akoatranao. Dia izay mahatonga ny teny teo hoe isika mihitsy ny tokony midisipline saintsika hoe za tsy mieritreritra an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy za tsy izany. Aza velan'ny tanan'ny olona nipetaka eo amin'ny lohanao voalohany. Fa mba ianaro amin'izay ianao tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy tsika tsy izany. Alleluia. Satria ny mahalala anatin'ny sainao dia ianao sy Andriamanitra. Alleluia. Dia fotoana koa anehoanao finoana hoe ametra tanana amin'ny marary izy. Izy tsy ny teny hoe ametra tanana amin'ny marary lohan'olona hafa. Any fa na ianao ary le izy dia afaka miaina an'izany ianao. Amin'ny finoana no hijoronao. Za izy te hijoro vavolombelona eto androany. Tsy hoe iantso amin'ny pasteur Santra aloha dia apitra fa tonga dia alefaka eto ilay izy. Misy zavatra mety any anatinao any mety apetraky ny fahavalo indraindray. Ny sainao tsy manaiky an'izany. Fa rehefa mibese garde ianao dia lasa acceptenao azy ilay izy. Ty aloha dia ampahirizako antsika. Ninona fisainana hoentin'ny devoly ao anatinao mbola tsy nanoty ianao. Fa raha vao consomenao ilay izy lasa fahotana. Jereo tsara Jesosy Kristy. Jesosy eny nalaim-panahy. Tsy rehefa tonga teo mifankam-panahy dia hoe lasa mpanota ilay Jesosy. Fa rehefa tonga ny fankam-panahy dia nijoro tamin'ny tenin'ny rainy izy Deutéronomie 9:4. Ary ny finalité an'io tentation izay noentin'ny devoly io dia ny zavatra ny tenenin' Jesosy taddio tsara ty. Nisy ataoko hoe endrika auto-délivrance nataon'i Jesosy teo. Hoy izy hoe mandeha any ianao ry Satana. Tsy olo-kafa no ny teny hoe mandeha any, miala any Satana eo amin'ny Jesosy. Fa Jesosy mihitsy ny teny hoe mandeha any ianao. Ahafahanao manana fisainana voatahiry. Masahia koa miteny hoe za tsy izany. Za tsy mpijangajanga. Za tsy mpiteny ratsy. Za tsy mpiavinavina. Za tsy mpialina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa teneniko anao fa tonga dia tsy miverina intsony ny devoly. Mahatonga an'io miverina satria tsika mbola ty ny fitiavana ne miazona le fahotany. Zay le hoe misy olona niala sigara dia mbola tsarony eo am-bavany le tsirony, misy fitiavana zany. Tsy andrasana ambenana ianao azo amin'ny foka. Fa raha ohatra ianao ka mbola matsiaro zavatra ao am-bavanao dia délivrer ny vavanao. Apetrao ny vavanao mihitsy ny tanao teneny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsiro ny tenin'Andriamanitra ny henoko manomboka androany fa tsy tsirona zavatra hafa. Amen.
mety betsaka ny zavatra tiatsika hitranga fa raha tsy misy fanapa-kevitra, raha tsy misy disposition raikitra raisinao dia tsy miovy io. Betsaka ny olona nefa niditra am-piangonana fa avy eo mivoaka ihany. Betsaka nampanopin'Andriamanitra ary mety nanao ny tena no mijoro, fa rehefa ohatra ka tsy nahafoy ny zavatra tsy ankasitran'Andriamanitra dia lava ihany na ao amin'ny mangingina ary. Aoka tsy ho anisan'izany ianao, aoka ny tanora tsy ho anisan'izany, aoka ny lehibe tsy ho anisan'izany. Ny tsy fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga antsika notanota. Rehefa tsapanao nefa hoe misy tena sakafo le farazay tianao ny an-trano tsy manao kibo an-tsena ianao e. Tsy mihinana le kopsa kely ery amin'ny sisiny ery ianao dia asiana ron-dasopy kely. Alleloia. Fantatritsika tanora daholo zany. Raha vao laoka préféré-nao ny an-tanàna dia tsy manao kibo an-tsena ianao. Rehefa tena tianao Andriamanitra tsy manao kibo an-tsena ny fahotana ianao. Satria ampy ho anao ny fahasoavan'Andriamanitra. Asitehaka ho an'i Jesosy. Alleloia. Mila mianatra tsika mamelanja ny zavatra nataon'i Jesosy. Satria ianao rehefa mamelanja dia dikan'izany tianao ilay izy ankasitranao. Mara zany a, raha misy olona anankiray manome cadeau anao dia natao hoe misy lanja eo amin'ny fiainanao ilay cadeau izay men'ilay olona dia jerenao foana dia na efa lasa ary ilay olona dia eo. Fa tsy hoe rehefa eo ilay olona dia mody mijerinao fa rehefa lasa izy dia atsipy. Fa na lasa ary ilay olona dia jerenao, waay, lasean'ilay ballerine kay andeha laty. Ohatra, espadrille zany ilay tiako tenenina. Dinianao foana izy satria mety aminao. Ohatr'izany koa ny ten'Andriamanitra. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra vakitsika voalohany rehefa mamaky ny tanora rehetra tompoko dia mitovy. Ary mba tsy teny fa misy koa tsy tanora foatran'izany fa rehefa mamaky baiboly tonga dia manoka aloha. Fa tsy hoe rehefa manoka indray mandeha ianao dia ajanonao ilay izy. Alleloia. Fa rehefa manoka ianao dia vao may vakio. Fa olany ihany io manoka io farany. Nefa ny ten'Andriamanitra tafatoetra aminao. Aza mora sakana an'izany reto. Tsy rehefa misy zavatra kely mitranga dia ajanonao fiarahanao amin'i Jesosy. Tsy rehefa misy zavatra kely miampeshe anao na ohatra ny hoe zavatra legitime marariny be hoe tena may zany laoka zany. Pio fotsiny le saribao, tondray rano. Tana mamaky ten'Andriamanitra. Alleluia. Ampiasao ny finoana, za tsy midika hoe aza jerena ny laoka. Fa le question-na priorité miaraka amin'i Jesosy. Raha tsy mametraka lahara-pahamehana an' Jesosy ianao tsy hatsapa ny fitiavan'i Jesosy ianao. Ary rehefa tsy mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy ianao dia rehefa mivoaka eo dia misy olona miteny hoe je t'aime. Olona tsy fantatra akory miteny hoe je t'aime anao tonga dia raika piti amin'io dia maharatra ianao avy eo. Satria diso fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra ne manarona fahotana maro. Rehefa tototry ny fitiavan'Andriamanitra ho an'izay tsy manambady tsy tedavina io. Alleluia. Aleo Jesosy nitady. Mety efa teraka izy zany. Alleluia. Na mbola koa tsy maninona zany. Alleluia. Fa avy aloha Jesosy nitondra ilay izy eo. Aza miasa saina amin'izay tsy esana saina, tsy tokony esana saina. Misy fotoana ny antsika tokony mandinika ny toetrany ny ondry ihany. Tsy misy an'izany hoe ondry vao mifoha maraina dia miasa saina. Aiza ary zao misy vilona. Efa tsy dia norme izay ondry izay raha manao an'izay izy. Fa ny anjaran'ilay ondry dia mijery mpiandry azy. Dia mety efa misy maso efa le mibaribary boribory tsara mihitsy mifanaon'ilay ondry. Raha vao ohatr'izao ny fijery tonga dia nono io izay ny dikan'izany. Satria tsy andraikitra ilay ondry ny mitady vilona. Fa ny andraikitra mpiandry ondry ny mitondra mankany amin'ny toerana misy rano sy vilona. Alleluia. Ohatr'izany koa tsika. Mahatonga antsika tonga anatin'ny rarin-tsaina, stress, indraindray sainao daholo ny zavatra rehetra. Tokana ny saintsaintsika. Aoka tsy ala vavanao ty boky lalanyty fa saintsainandreo manalina ten'Andriamanitra. Aoko feny ten'Andriamanitra ianao. Psalm 90:12. Mampianara anay anisany andronay, azahoanay fo endry. Amen. Ampianarina ianao manisa. Rehefa manisa zavatra anankiray ianao dia ohatra hoe manisa kiraro ao an-trano ianao dia raisinao mihitsy izy ray, roue, misy talon, compensé, ballerine, misy tadiny, misy jiro, maloto, tsy anao vakotsony, vao isanao daholo izy rehetra avy eo. Tanao raisinao ilay izy. Ohatra ny hoe raha resiko zany raha ten'Andriamanitra ny endrika fanisana dia fahafahanao na fahaizanao miconsidéré izay nomen'Andriamanitra anao. Mba makany fotoana kely rehefa ny an-trano dia dinio inavy ny zavatra efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Fa rehefa hitanao daholo izay dia hoy izany hoe ary tsisy antony tokony tomaniko kay. Satria ny efa nataonao anahy dia ngeza lavitra sady mbola tokony isaorako mihoatra mba hanehoako ny voninahitr'Andriamanitra. Izany miaraka amin'i Jesosy aza mitsahatra mihitsy. Jesosy tena tia antsika ary tsy mamela zany izy. Amen. Eo foana izy. Ny olona mety manadino
ianao mety manadino a jesosy tsy manadino zany mihitsy. Jaona 14:18-19 ho jesosy ho antsika tsiraray avy, tsy hamelanareo ho kamboty aho, ankaty aminareo aho ozy izy, vetivety foana dia tsy hahita ntsony zao tontolo zao fa nareo kosa hahita, satria velona aho ozy izy dia velona ianareo. Ny olona mety tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra, fa tsy midika izany rehefa tsy hitan'ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra dia tsisy. Ny olona mety tsy mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy ianao, ary ny olona mety hiteny anao amin'ny fotoana anankiray hoe ianao miteny hoe tena tianao Jesosy nefa jereo zao ianao atao trano ohatran'izao. Mety tsy hitan'ny olona izay zavatra izay, fa izao tsy manino izy raha tsy hitan'ny olona aloha, fa aza manaiky mihitsy ianao raha tsy mahita ny fitiavan'i Jesosy ianao. Isan'andro rehefa mifo maraina, ataovy azo antoka fa tena hitanao mihitsy hoe tena tia anahy Jesosy. Ary ny ahafahanao mahafantatra sy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra, ianaro Andriamanitra ohatry ny ahoana Jesosy, inona ny zavatra nataony. Ty tantara kely ity no amaranako ary hidirantsika amin'ny teboka manaraka. Jesosy dia Andriamanitra tsy manadino. Nisy tantara anankiray vakiako matotoko 7:10 ka hatramin'ny 7:30 manasa anareo hoe eno tsara mihitsy ny tantara ity fa ho aza mivaiko tsara izy avy eo. Ao matotoko 7:10 alohan'ny amakiko izy dia 13:30 sy 7:30 nare Jesosy hoe nitapahana ny lohany cousin. Izy moa cousin Jesosy John nampanao batisa. Zavady. Rehefa nandrean'izay izy dia lasa izy mivavaka nitokana. Rehefa avy nitokana izy dia nahita olona betsaka, dia onena ny fony Jesosy, onena n'ilay olona. Jereo tsara, mafy be zany hoe cousin anao tianao ny tapahana loha, fa rehefa avy mivavaka ianao dia mahatsiaro ny olona rehefa tsy mahatsiaro, tsy miverina amin'ilay hoe ndry le cousin dia tapaka ny lohany, tsy haiko izao atraiza teo amin'ny volony izao ny tapaka. Tsy nisaintsaina an'izany Jesosy, alleloia, fa tonga dia nahita ny vesatry ny hafa izy. Ninona zavatra nentin'i Jesosy, tsy adininy ianao, tsy adininy izany ianao, alleloia. Mety misy fotoana misy manaraty Jesosy, dia izy tsy ohatran'ny olona ka hoe rehefa haratsiana dia tsy mieritreritra ny olona hafa ntsony. Fa Jesosy na haratsiany ny olona ary dia mbola mieritreritra antsika, mbola mahatsapa foana hoe tiany be ianao, tsy fony mihitsy ianao amin'ny fotoana rehetra. Tsika anie nanao erreur daholo teo amin'ny fiainantsika, tsy misy antsika anie mendrika. Raha nisy mendrika amintsika dia efa nisy auréole kely teo amin'ny lohanao. Tsy hoe ilay lohan'olona sola ireny tiako tenenina, ohatran'ilay misy auréole kely ohatran'izao eo amin'ny loha. Tsisy daholo tsika rehetra izao, tsisy tanteraka. Fa nefa tsy nahafoana ny fitiavan'Andriamanitra izany. Matotoko 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra tao tendrombohitra Jesosy mba hitokana hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo Jesosy. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina samby kely tamin'izay dia natopatopa ny alondrano ny mpianatra fa notohain'ny rivotra. 5:20. Ary tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianan'i Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. 5:20. Ary noho ny nahita an' Jesosy nitsangatsangana teo ambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoy io, dia niantso izy noho ny tahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matoki, fa izao ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Hoy Jesosy manatona dia nidina niala tambonin'ny samby kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatin'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra Petera dia natahotra, ary raha vao nilentika Petera dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary naninditra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray amin'ny Petera ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahany ianao. Ary rehefa niakatra tao an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra, ary izay teo an-tsambo kely dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Amen, amen. Enjara be faneom-piavan'i Jesosy teo. Misy fepetra tsy mety amin'i Jesosy mihitsy ny tao am-pon'ny mpianatra, fa ny tsy fahafenony ny fepetra ny takian'i Jesosy tao am-pon'ny mpianatra tsy nanakana an'i Jesosy ho tia mpianatra. Verika any, misy mantsiny ataoko hoe fahadisoana fomba fijery, indraindray lasa manimba ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Ho antsika ray aman-dreny rehefa mitaiza zaza, tandremy fa ny zavatra ampianarinao an'io zaza io dia mbola kely no lasa fomba fahitany io an'Andriamanitra. Ny ankabetsahan'ny olona dia mahita an'Andriamanitra tahaka ny sanatrian'izany biby fampitahorana. Hoe aza manao an'io fa bedin'i Jesosy, aza manao an'io fa tsy tian'i Jesosy.
Jesosy nefa fitiavana. Tsy comprendre mihitsy le zaza hoe lazainao fa fitiavana izy. Nefa raha vao misy action ataony dia hoe tsy tiany. Alléluia. Mety betsaka amintsika mety efatra an'izany. Mety betsaka amintsika koa ny tezaina atao anatin'izany. Inconsciemment tsika lasa manana fisainana matahotra, peur, fa tsy respect. Ohatrany hoe misy orooro an'Andriamanitra ao anatinao. Ohatrany hoe tena hoay dia ahoana zany? Tsy misy fiovampo fa misy tahotra sao dia very. Tsy fahatsapam-pitiavana zany. Alléluia. Ndaontsika tena rehefa hiaraka amin'Andriamanitra dia izay niteneniny sy nataony no raisitsika. Zao ilay zavatra. Résumeko ilay tantara. Tamin'ny fotoana anankiray nasian'i Jesosy nandeha ny aloha azy ny mpianatra. Izy 12 lahy tao anaty sambo kely. Teny amin'ny voany teny amin'izay no ny alina, ny tsoka, ny rivotra. Mety efa niazona daholo. Tatsambo ireo ny efatra amin'ireo farafahakeliny dia olona niaina teo amoron-drano, izany hoe mpiasan'ny sambo, izany hoe manana expérience. Fa ny tafiotra tamin'io tsy izy dira ny expérience. Alléluia. Ny fiarahanao amin'i Jesosy koa tsy izy dira ny expérience. Ary ny devoly tsy matahotra ny expérience anao. Tsy hoe ny devoly zany tsy matahotra hoe vao manonona zao tsika any tonga dia tenenio verset. Mety ho hainao daholo ny verset hatramin'ny voaloha hatramin'ny farany. Tsy ny fitadidianao verset mampatahotra ny devoly, fa ny fafahan'ilay verset velona ao anatinao, iny tena atahora indrindra. Dia zavatra nitranga, rehefa nietsika ny rano dia nahita ohatran'ny silhouette amin'izay. Matoy izy ny teny hoe matotoa, izany hoe sady mietsika zany ny sambo mahita ry zareo, azonareo. Ohatrany hoe tsika eo anatina zavatra anankiray dia etsiketsika, asiana mamaky soratra, tsy voavakinao ilay izy dia ohatran'izay koa. Misy fotoana ao anatina komba ohatran'izao, fa ny fahafahanao manana ilay tenin'Andriamanitra velany ahafantaranao hoe tena Jesosy io. Alléluia. Dia izao zavatra nitranga, rehefa nahita ry zareo dia hoay, ohatry ny ihany ry, sao dia matoto io, aika Jesosy io. Dia Petera ny nasan'ny teny. Raha tena ianao io dia asevy makeny tonga dia mivoaka Petera. Rehefa mivoaka Petera dia nandeha izy, dia nahita tsirony amin'izay tamin'ilay fampiasan'Andriamanitra. Tandremo tsara ny makatsirony amin'ny fampiasan'Andriamanitra anao. Ny tsirony tokony tsapanao dia ny relationao amin'i Jesosy, fa tsy ny fampiasan'Andriamanitra anao. Satria vao fitaka anao raha ohatra ka mahazo tsirony eo amin'ilay fotoana ampiasan'Andriamanitra anao, fa tsy mahazo tsirony amin'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra ny resahana, fa tsy ny fitiavam-pampiasan'Andriamanitra anao. Kely foana ny elanelana amin'izany zavatra ny resahako izany. Raha vao mankafy ny toeranao ianao, raha vao mankafy ny postanao ianao, ny anara-piantsoana sy ny anara-panosorana anao, dia efa niena ny fankafizanao an'Andriamanitra. Rehefa ho tia an'Andriamanitra 100 isan-jato. Rehefa tia ataovy 100 isan-jato. Amin'ny tanora zao ny fianarana fitiavana. Amin'ny mahatanora zao mora kokoa mamaky baiboly satria mahita ny masonao. Fa raha efa lehibe ianao tsy maintsy mila lopy ray, lopy roa, lopy telo, miaraka midika teny, mivaky io ty ianaka, tsy maheno ianao tsy azonao le izy. Fa zao le fotoana nomboana mba tsy ho diso destination ianao. Betsaka ny olona niainga teo amin'ny port, fa tsy ny rehetra ny tonga teny amin'ilay destination finale. Satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe izay maharitra hatramin'ny farany no maninona hovonjeny. Tsy le manomboka tsara be manomboka, fa aza manaiky an'izany hoe manomboka tsara nefa tsy manohy amin'ny fahatsarana amin'ny Kristy. So zavatra nitranga. Rehefa mivoaka Petera dia niletika. Tena mahafinaritra be ny réflexe Petera. Mpanjono izy. Fa vao niletika izy dia tonga dia ny tompony ny antsony fa tsy nanao crawl izy, nanao tsikaroka toto. Azonareo? Nefa mpanjono io. Fa vao niletika izy, tonga dia tompo vonjeo tsy hoe efa nanao izay ho afany aloha izy. Alléluia. Fa vao niletika izy tonga dia nitana Jesosy nihita amin'ny voalohany. Rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, ohatrany hoe voately ny situation zany ny tanora, aza miantso olona ianao. Eo amin'ny toerana misy anao, eo amin'ilay toerana nahenonao vaovao eo andoliana. Alléluia. Aza miandry olona ianao hoe tena ho tantareko amin'ny aniny ity, fa tonga dia tantarao amin'i Jesosy. Mampitombo ny intimité anao amin'Andriamanitra ny fisiany ny test eo alohanao. Plus misy ny test dia intimité ny tanjonina. Intimité ako amin'Andriamanitra. Tsy ireo tsara, fa rehefa misy zavatra mahazo antsika dia tantarainao amin'ny olona le izy, dia iny olona tantaranao iny lasa miakaiky anao avy eo. Ary ny nampanakaiky anao sy ny olona iny dia problème. Ary niza ataoko hoe misy olana eo anivony dia tsy maintsy ho vakian'ny olana izay relation izay.
fa rehefa ohatra ka Jesosy no tantaranao voaloha dia ny zavatra rehetra efa resiny Jesosy avokoa. Aleloia. Dia lasa ny fandresena tao amin'ny Jesosy ny lasa mifindra tompoko ka tonga na olona feno fandresen'i Kristy ary atsapa ny fitiavan'Andriamanitra tsy mety miova ana isan'andro. Rehefa niletiky Petera dia niteny izy hoe tompo avonjeo a tapitapika eo tonga dia eo akaiky eo Jesosy dia tafakatra. Avy eo amin'izay tonga dia nampiakarina tao anaty sambo Petera. Avy eo amin'izay tonga dia teo amin'ny sambo Jesosy. Gaga daholo ny mpianatra hoe mba tena danja kosa ty rahalahy ty izany fa nandrivotra raha manaiky azy a. Izany hoe ry zareo izany tsy tena navesatra tamin'ny fahagagana teo aloha. Ny fahagagana tao alohany io dia lia fampisakafoanana omby. Omby azafady. Olona tsy omby 5,000. Aleloia, tsisy omby tamin'izany. Marina fa nipetraka teo amin'ny ahitra zareo fa tsisy omby tamin'iny. Izany hoe mbola tsy tena feno ny finoan'ny mpianatra nahita an'izany hoe service traiteur zany. Raha mpianatra nanao ny mety service traiteur. Ampisakafo olona 5,000 tsisy nininona, tsy moramora zany a. Aleloia. Fa eto ny tena tiako isarenantsika. Raha zaraintsika anankitelo le izy ny dingan'ny finoana. Jesosy aloha tsy maintsy nitokana tany amin'Andriamanitra ray zay vao niaingo io zavatra io. Finoany Jesosy mandeha eny ambony rano ty. Ary ny finoan'ny Petera zay na samivoaka ny sambo eto. Ary ny finoan'ny mpianatra zay 2,10 tsisy samivoaka na ny ray ary nefa Jesosy tsy niteny hoe Petera ihany nivoaka fa ny ambo miletika. Io ranomasina mantsy tsy mahazaka olona 12 fa ray ihany. Tsy niteny izany Jesosy fa ndinga ny finoana ny nasahiny Petera nivoaka. Dikan'izany raha mivoaka daholo rehetrarehetra eo mbola zakany. Azonareo ve? Na niaraka tamin'ilay 5,000 personnes amin'ny fahanana tary arany mbola zakany. Aleloia. Fa zao zavatra mahagaga. Ty tena zavatra nakasika anahy mihitsy hoe enjany izany fitiavan'Andriamanitra zany. Tia ny finoan'i Jesosy dingana fahatelo. Tia ny finoan'i Petera dingana faharoa. Ataoko dingana ilay izy amin'izay mazava. Tia ny finoan'ny mpianatra tanaty sambo dingana voalohany. Fa rehefa niletiky Petera dia tsy ny sambo ny nampanaiky-kezina an' Jesosy fa Jesosy ny nandeha nakany amin'ny Petera fa netretena voalohany. Ary avy eo Jesosy nanatra amin'ny Petera tao amin'ny sambo fa netretena faharoa. Aleloia. Zany hoe vita n'Andriamanitra ny midina faran'izay ambany mba hanafahana le tsy mino 2,10 anatin'ilay sambo. Zany ny fitiavan'Andriamanitra. Mety tsy minontsika indraindray a. Aleloia. Fa zao tsy manakana anazy mihitsy. Asitiaka mafy an Jesosy raha sitrakareo. Tsy manakana an Jesosy tsy ho tianao ny tsy finoanao. Aleloia. Fa nefa ny fitiavan'Andriamanitra anao raha tsy miovy ianao dia tsy afaka iantoka ny famonjenanao. Jesosy mivavaka hatramin'ny androany mi-intercéder mba hafahako mandroso sy hafahanao mandroso. Aleloia. Dia aza faranany eo ilay fiarahanao amin'Andriamanitra. Fantaro ny fitiavan'Andriamanitra anao. Mandrosoa amin'ny dingana fa raha izy ary nanaiky nidina. Efa teo amin'ny Petera izy dia efa niteny hoe ry kely finoana. Tsy à distance izy niteny a. Fa na dia kely ary ny finoan'i Petera dia lehibe ny fitiavan'i Jesosy azy. Na dia kely ary ny finoan'ny mpianatra 2,10 dia lehibe ny fitiavan'i Jesosy an'ireo. Ary tao aorianany io tsy hoe dia nahariany Jesosy ny mpianatra satria tsisy ilavana azy. Tsy nanao an'izany Jesosy satria natsangana tiany io. Teteny ianao a raha za manokana mety betsaka ny zavatra hitan'ny mpianatra mihoatra noho ny hitako. Ny ainan'ny mpianatra mihoatra noho ny hitako ohatr'izany koa tsika tsy raray avy. Tsy nariny ny mpianatra. Petera nandahiny telo tsy nariny Petera. Ka nasanatriny ny efatra ary ianao mandahy. Mbola tsy ariny ianao rahalahy ranabavy tsy ariny izany ianao. Fa za tetera ianao tianao ny fitiavana tsy azo refesiny Jesosy io. Aza vela isy andresy lahatra anao mihitsy olona teny hoe zany Jesosy zany any zany tsy fitiavana. Ianaro le izy. Iaino le izy. Ho anahy manokana zao hoe anisan'ny tena mitarika ny foko anaraka an'Andriamanitra dia satria tsapako ny alalina nisy anahy taloha ary nanaiken Jesosy hiditra ao amin'ilay lalina nisy anahy mba hamoaka anahy ao amin'ilay sitrapony. Rehefa hitanao ny zavatra nataon'i Jesosy anao na ianao raha tena tsapanao mihitsy hoe tena tsy mendrika ary tsy aly eo amin'i Jesosy mandrakizay. Manasanao hitsangana raha sitraka ao hivavaka tsika vereny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Aoka ny fitiavan'i Kristy ny manery anao amin'ity fotoana ity. Raha Petera niletika raha nafahany ninona endrika fileteny eo amin'ny fiainanao tsy maintsy afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa misy safidiana kosa ny antso hoe tompo ao fonjeo ao. Ndikany hoe ozana, osha na teny anankiroa zany dia hoe tompo vonjeo ao.
asandrato ny tana teny mihitsy tompo afonjeo aho ninina endrika tsy fahafahana aza menatra ianao manangatana anankipimo masonao am'izay ohatra nitsapanao zany hoe tsisy mahita ianao alleloia mitsangahan'ny tananao dia tenena tompo afao ah ny am'izay rehetra tsy ankasitrahanao rehetra fa za hanomboka fiainana vaovao indray atsanganao indray aho tsara kokoa atsanganao indray aho tsara kokoa mba hanehoako ny voninahitra aho satria anao ny tompon'ny fiainako mandraka izay Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Teny mihitsy tompo ampianaro aho ity ianao, ampianaro aho lalan'ny fitiavanao aho, ampianaro aho Jesosy ho tia anao mihoatra, mihoatra, mihoatra. Atsangana indray ho tsara kokoa ny fiainako tompo ao mihoatry ny taloha tsy avelanao raha va mandraky tompo ty ianao atsanganao indray tovy mafy mihitsy atsanganao indray ho tsara kokoa fiainako tompo mihoatry ny taloha tsy avelanao raha va mandraky tompo ty ianao 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 asitiaka mafy ho an Jesosy ny amin'ny fitiavan Jesosy ianao asitiaka siika aleluia mafy be ho an Jesosy aleluia samy mahazo toerana azafady tompoko aleluia daoloantsika hiteka mafy ho an Jesosy ny amin'ny fitiavany mila fantatra ao ny fitiavan Jesosy ianao amen tonga amin'ny fotoantsika anatazana ny fanatitra sy ny anomezanao izay nomaninao ho an Jesosy ao anatin'izany no anaovana ny filazana ny fotoanantsika isaky ny azoma taky ny androany dia fotoana manokana ho an'ny tanora ny tanora eto amin'ity toeran'ity moa zany dia manomboka 7 taona hatramin'ny firy moa 7 amby 70 taona zany hoe misokatra ho antsika rehetrarehetra ihany zany mety efa misy fotsiny volombava fa tsy maninona io tsy maninona fa tongava foana tena hoe miaraka amin'i Jesosy zany tsisy an'izany hoe antitra na tanora zany manomboka amin'ny 4 ny fotoanantsika isaky ny azoma eto amin'ny trampokin'olona Analakely tongava aloha zay vao mitona olona aza tomina ny olona rehefa tsy ho tonga ianao fa tongava dia tomia ny namana sy ny sakaisa isaky ny asabotsy kosa dia ery amin'ny centre HVKL Ambohijanaka akaiky ny gastronomie pizza bypass Ambohijanaka ao anelanela amin'ny Bogota sy gastronomie pizza eo no misy lalana miakatra kely pavé miatsinanana dia ao ambony ao misy tambogasy zay ao tsika no mivory isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ny fotoanantsika manomboka amin'ny firy azafady amin'ny 7 ora sy sasany ny fotoanantsika dia miara manomboka sika ho antsika izay nitondra fiara dia angaviana ho avy mieloloha ihany satria misy fandaminana manokana ho an'ny parking sekolontsika dia tsy miova isaky ny alatsinainy talata alarobia toerana shop U Analakely riana faharoa manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany ny alatsinainy manokana dia natokantsika ho sekoly famana olana ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly fitahipana sy fanambiana toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano ny zoma moa zany taky ny anio dia eto amin'ny trampokin'olona Analakely tsika no miara-mivory manomboka amin'ny 4 ariva
aza tonona ny radio atsika FM 90.8 izay mandeha 4 ora amin'ny 4 na eto Antananarivo ianao na ny Antsirabe na ny Tsirony Mandidy na ny Majunga dia FM 90.8 ny radio antsika ny émission rehetrarehetra sy ny fotoana tahaka ny anio dia mandeha mivantana ao amin'ny HVK émission events page FB izy io. Ankoatran'izay dia ny fotoana rehefa alahady manana fotoana maromaro vitsivitsy sika rehefa alahady ohatra amin'izany ny any Arivony Mamy, any Andoharany Fotsy isaky ny alahady io any Antanimena, any Fort du Chêne, any Meritsiatosika, any Tsirony Mandidy, any Ilafy. Dia reto manaraka reto kosa dia isa tapa-bolana any Betsaraina sy any Manakambahiny raha misy mahaliana anao na tsy manana fotoana andehanana ianao rehefa alahady dia manantona andreny pasteur mitsangana ireny dia afaka manontany hoe aiza ho aizaka iny misy an'ne fotoana ary dia atoro anao ny toerana afaka hitohizan'ny fampianarana sy ny fiambonana amin'i Jesosy. Manana fandarana ihany koa isika ao amin'ny Star Times isa maraina. Star Times Fréquence Plus TV canal 112 amin'ny 5 ora sasany maraina io dia misy koa ao amin'ny Kolo TV mandeha isa maraina ny fotoanantsika dia izay ny vaovao eto amin'ny asa fanompoana. Amitié TV koa kay misy azafady misaotra indrindra pasteur. Dia saika anao hitsangana dia andaontsika notran'izao fanatitra izao ho an'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka. Misaotra Jesosy ny amin'ny hery sy tanjaka nomenao fa ianao nanome hery tokoa anay tsirairay avy mba ahavory arena. Ray izao fanatitra izao sy ny ampahafolo-karena Jesosy ho tonga fanan'olona marobe voatahiry ho feno anao mamaly ny antsonao ary ho tsara fiombonana aminao amin'ny fotoana rehetra ho vonona amin'ny fotoam-pampakarana. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny hafa mafoan'i Jesosy. Alléluia. Izy mifaly tamin'ny teny androany natsangano ny tananao. Taontsika ity tananao mafoan'i Jesosy. Alléluia. Tejoro vavolombelona vetivetika. Tsaroko hoe 12 taona lasa zay no natsony Jesosy teto anivon'ity asa fanompoana ity dia tamin'izany tena hoe mipetraka ohatran'ny tsirairay avy ohatran'ny tanora tamin'izany moa tanora fa izao mbola vao maika tanora dia mino ohatran'ny hoe mandeha ilay fiangofana miaraka amin'ny Lioantsota tamin'izany dia mbola hoe mpinotsotra tamin'izany zany dia mandeha ilay hira dia za tena zay moa ny fianakavianay tao an-trano tsisy hoe nainira zany tsisy pira zany zay fa na za koa raha tsy nanam-po hoe ay ve za mba mira kely fotsiny ihany zany dia nandeha ilay hira ilay nataoko tamin'ny teo hoe tiako ihany mihoatra ny zavatra rehetrarehetra dia tamin'izany tena hoe mangitahita be mihitsy hoe Jesosy tena tsapako hoe niantsoko hanompo anao anatin'ny fiederana sy ny fiankofana dia fotoana tao aorianan'izay dia nanatona dia voaray soma tsara dia mbola teo ariana teo fa tamin'ny fotoana tsy nampoziko tena hoe nanomboka raha le de miracle vao za mbola vao membre va vao telo volana dia hoe mandray micro ianao dia koropaka be mihitsy ahoana Jesosy ny avitako an'izany zavatra zany fa za nga mbola le 3e fois mbola tsy haiko tsara hoe atao ahoana fa rehefa mandeha mandroso miaraka amin'i Jesosy dia tehiriza mandraka androandro 12 taona zao dia tia mandraka androany mbola tehirizan'i Jesosy ndao tsika tia tananao Andriamanitra teneny eo akaikinao hoe mitahiranao ny fiderana hoe satria fiainantsika any an-danitra zany horakoraka ho an'i Jesosy atao ambony tanantsika atsika miaraka ravoravo sanahitan Jeso itsoroko vavolombelonao efa vere fa mbola hitarô efa mate fa mbola velonao squazatalo variana mirenda misomaro tsy mody an-trano Jesosy manana za tsigaretraretra hey
ante soce Samite socia Ito vertika farone Ande mancha mayer ande manchi Ande mancha maher Ande mancha maher Ande mancha maher Ande mancha maher Faizru baba nawe Kainu matecha no Yeah Ande mancha maher para ne Ande mancha maher Ande mancha maher Ande mancha maher Faizru baba no Kainu matecha nawe Calma mama Jakob apesika aman Jesosy. Alleluia. Mahafinaritra ny fotoana. Niara-palitsika ary indrindra noho ny amin'Andriamanitra, noho ny amin' Jesosy. Fa fitiavana izy. Dia ame voninahitra an'Andriamanitra hijoro vavolombelona ihany koa ny amin'ny noho ny amin'ny fitiavana. Fisiany vavolombelona eo amin'ny fiainantsika noho ny fiasan'Andriamanitra dia noho ny fitiavana, ny famindram-pony. Tamin'ity herinandro ity raha niatrika ataontsika hoe tsy fitsapana fa atao hoe fanadinana amin'ny lafiny iray ihany. Dia ny fotoana izay tokony hanomanako faraparany an'ilay fanadinana hatrehana ny ampiso tapaka ny jiro nanomboka tamin'ny fito sasany hariva teo. Ny andro ihany ny tena hoe mba miverina amin'ny alindalina tsia natory ihany ny foazin'i Jesosy tsara ihany ny ampitsy maraina tsisy fanomanana vita. Hoy izay hoe andeha fotsiny maraina be ho any am-piasana dia any miaraka amin'ny fitarian'ny fanahy masina mandamina ny zavatra rehetra. Dia mazoto irana kely vetivety aloha fa somary rinjakinjana koa le midera miaraka amin'ny tanora fa tsy maninona arakaraky ny ideratsika ny tombontsika hery eo amin'Andriamanitra ihany koa. Amen. Dia tonga ny fotoana hiatrehana an'ilay rehetra. Ny mpanadina dia mpanadina vahiny amin'ilay teny atsika be mihitsiny. Teny anglisy sady teny anglisy mitarona. Fa voninahitra ao an'Andriamanitra fa vita soma tsara. Tsy dia nisy zavatra hoe nanahirana be noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony. Dia anjaontsika asaiko ianao hitsangana amin'izay. Ao anatin'ny vavaka fisaorantsika makaina manome voninahitra an'Andriamanitra noho izay teny mpitiavana izay fa ninona zavatra misy na eo aminao na eo amin'i Jesosy dia ilay fitiavana tsy miovo maly sy aneo ary mandrakizay mitoetra mandrakariva ary mihevitra anao hatrany. Tsy mitsahatra Jesosy manangana, tsy mitsahatra Jesosy mampitoetra sy mamaro-toerana ny finoany mpianatra na dia efa fantany ary hoe aiza ny hafarany. Tsisy kivitsika fa ninona zavatra iainana, lalovana, sedraina, mety izay ny anarany fa ao amin'i Jesosy izay fitiavana eo mandrakariva izy. Na tsy heverintsika raha hoe noho izany zavatra izany ve dia mbola eo izy, mbola eo foana izy noho ny fitiavana. Asandraton'ny vavaka mankasitraka anao izay Andriamanitra rainay be fitiavana sy be famindram-po. Ary raha miteny ianao hoe tsy miovo maly sy aneo ary mandrakizay dia ilay fitiavana efa nitiavanao anay taloha, nitiavanao anay amin'izao ary nitiavanao anay ny ampitso rehetra. Tsy miankina amin'izay vitanay, tsy miankina amin'izay ny ainanay, tsy miankina amin'izay nataonay fa fitiavana marim-pototra sy mijoro hatrany maneho ny fahatsaranao sy ny famirapirantanao. Dia ianao ilay fitiavana, ianao ilay fitiavana manangana, ianao ilay fitiavana mampijoro, ianao ilay fitiavana mampahery,
ianao ilay fitiavana maneho ny fiadananao sy ny fitsaranao. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao na tontosa sy na tanteraka ny fotoana androany, ny amin'ny toerana, ny amin'ny fiarahanay, ny amin'ny zavatra rehetra afaka nampiasaina na amin'ny voninahitra anao, ary indrindra misaotra ny amin'ny fonay ny tempo noho ny fitiavanao. Ankehitriny tompo dia aoka hitemy fitiavana anao. Raha mbola tsy tanteraka izay amin'ny fitiavana dia inonay fa ny fanahinao masina no mitarika, mitantana, mampianatra, mampijoro anay mba homendrika n'ilay fitiavanao, ny tiavanay anao tokoa. Raha ny marina tompo dia ianao no mametraka an'izany fitiavana izany atao anatinay mba ahafahanay mitianao marina, dia aoka hisokatra ary aoka hiseho ny fahatsaranao ho amin'ilay vokatra tsara, ho amin'ny vokatry ny fanahy izay tianao ampiainana anay tsirairay avy. Hitombo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny ianao, ho tanteraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra ny ianao, tahaka ny tiavany atsika ihany koa izay mahafoy ny aina ho an'ny namana. Ho mari-toerana ny fitiavanao an'Andriamanitra. Tarity ny fanahy masina isan'andro isan'andro ianao, atsapa ny fitiavan'Andriamanitra, satria mety misy tokoa mihevitra fa noho ny zavatra iainany sy zavatra misy izay atrehany dia mahatsiaro fa tsy tian'Andriamanitra. Tsy marina izany, fa aoka hisokatra, hiaisitra ny salobina rehetra mba tena hitanao sy ahafahanao misokatra, mivelatra, miaina ao anatin'izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-keraka ny Nazareta. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fiadanana ane ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy hanatsiny amin'ny fiafian'i Jesosy Kristy tompontsika, amin'ny anaran-Dray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo. Teneninao akaikinao hoe tiany Jesosy ianao hoe. Tiany Jesosy mihitsy ianao hoe. Ary tiany ianao hoe. Za koa tia anao hoe. Tiaka mampetsy eo an Jesosy. Alleluia.